La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalamba-bao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalamba-bao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba-bao. Nandamoaka ny fiantsoana olona hidina an-dalambe anemorana na nafoanana fifidianana izay nikarakarain'ireo kandida matahotra fifidianana ny zoma lasa teo. Mazava ny resaka ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena fa 7 volana novambra ho avy izao ny safidin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena malagasy. Nitanterahana androany fiteny amin'ny circuit SRK Immerse Tosika ny andehan'ny faefatra sady farany amin'ny fiadina ny tompo-dakan'i Madagasikara sokajy kartina taona 2024. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nitanterahana androany ny fiodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena any Brésil izay hifandonan'ny extrême droite Jair Bolsonaro sy Fernando Haddad. Ry zareo havanana hatreto no favore. Miaraba tompoko lasy tompoko vafotoana ny vavao eto amin'ny Kultive amin'ny ity alady alina ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vavao dia nandamoaka ny fiantsoana olona hidina an-dalambe anemorana na nafoanana fifidianana izay nikarakarainy sy ny konokonon'ireo kandida matahotra fifidianana ny zoma lasa teo. Mazava ny resaka ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 volana novambra ho avy izao ny safidin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena malagasy. Rarisona ihany. Natao ny fomba rehetra nanentanana ny vahoaka malagasy fa mila ahemotra io fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 volana novambra io. Isan'izany ny filazana fa vahoaka malagasy maro no tsy tafiditra anaty lisam-pifidianana. Lisam-pifidianana izay iarahan'ny rehetra mahalala fa ny fitondrana teo aloha no nikarakara izany, niaraka tamin'ny CENI ary efa nakatona tamin'ny fomba ofisialy ny 10 ny volana May lasa teo. Mazava ihany koa ny nambaran'ny OIF na ny Organisation de la Francophonie raha tsy maintsy atao filamatra hatrany ireo vahiny fa azo anatanterahana tsara ny fifidianana ny lisam-pifidianana izay misy amin'izao fotoana na tsy tonga lafatra azy. Ny fanontaniana goavana dia ny hoe tsy fantatry ireto kandida ireto anga izany fikatoana ny lisam-pifidianana tamin'ny 10 ny volana May izany no nirotsaka ho kandida izy ireo sa tonga amin'ilay fitenenana hoe raikitra vao torakovitra manoloana ny fahavonona ny kandida hafa. Lavitra ny vahoaka mihitsy ireto kandida ireto manoloana ny filazany fa fivoriana mahefa no nitondrosainy ny alakamisy teo teny Ivato satria nahoana fiatrehana fifidianana ihany no ahafahana maneho ny fironan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika eran-tany ao anatin'ny firenena amin'ny mampanjaka ny demokrasia. Porofon'izany ny tsy naharotitra ny olom-pirenena tamin'ilay fiantsoana azy ireo ho tonga teny Mahamasina tamin'ny zoma lasa teo. Ny mahatondona ny vahoaka malagasy mananjo hifidy amin'izao dia ny anova ireo nampindramin'ny fahefana nandritry ny 5 taona izay efa voapirofo fa tsy nahomby tamin'ny nitantanan'ny raharaham-bahoaka sy ny firenena. Amin'ny fomba ahoana? Tsotra ihany, amin'ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Ny ankoatr'izay, resaka sy angano foronina fotsiny ihany, hitadiavana tombotsoa manokana. Manoloan'izay fikasana anemorana fifidianana izay hatrany dia nilaza ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta fa tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ny fitsikirana teknika manoloan'izay fikarakarana fifidianana izay Gaëtan Andreaslava. Olon-tsotra, mpitondra fanjakana, fiarahamonim-pirenena, ny CENI, olom-boafidy sy olom-boatendry sy ny maro hafa, efa samy nanahy hevitra avokoa manoloana ny fikasan'ny firaisan-kinan'ny kandida anemotra ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Toe-tsaina takalonaina na fanaovana chantage izany, hoy ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Mazava hoy izy ny voalazan'ny lalàna. Zo ny kandida ny manome tsikera teknika eo anivon'ny CENI, saingy tsy tokony afangaro amin'ny sehatra politika izany. Tiako ilazana amintsika dia tsotra. Ny fizan-dalàna
mipetraka mahakasika ny fandaminana rafin'ny fidianana dia mametraka mazava tsara fa zo ny candidat no manome tsikera teknika eo anivon'ny seny ka raha critique teknika le izy dia efa tokony omena ny seny zany dia maka ny mesure amin'izany seny ny zavatra hita kosa dia ny question technique dia esorina ao anatin'ny seratra tokony hamahana zany fa entina anamseratra politika. Araka izany tsy tokony afangaro ny tsikera teknika izay efa nandraisana fepetra sy ny politika. Fomba fanao izay miteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ny fanakorontanana no ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana, fa ny rosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ialana amin'izao fahoriana sy fantrana lalina izao. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana, manjaka ny tsy mandriam-pahalemana, tsy zarizary ny fampianarana sy ny fanabeazana, mitombo ny tahan'ireo tsy anasa, mpivarotena, mitrongo voahomana, ireo mpangalatra sy mpamon'olona ary mpanao takalonaina sy ny maro hafa. Ny ananana filoha voafidim-bahoaka afaka mamahany olana misy no ilain'ny be sy ny maro. Ny firosoana amin'ny fifidianana ihany anefa no ahafahana manatratra izany, ary efa vonona hiatrika izany ireo feno taona mananjo hifidy ny fahafitony volana Novambra ho avy izao. Raha tsy hivina, miditra amin'ny herinandro farany amin'ny fampelezan-kevitra isika izao. Vaovao ny fampielezan-kevitra vahoaka maro atrano tonga nanotrona ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ireo distrika telo ny tsidiany omaly. Vonay hitondra fahazavana fa tsy fantrana ho an'ny vahoaka malagasy ny tenany raha ny fanazavana azo. Hiona saina. Kilatsa-danja ny tany amin'ireo faritra maro efa notsidian'ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Rajoelina Andry, ny vahoaka tonga nitsena azy sy ny aona ary ny ainy ny lahateniny tamin'ireo distrika telo nanatanterahana ny fampielezan-kevitra omaly, izay nahatarafana ny fifamatorana misy eo amin'ny vahoaka sy Andry Rajoelina. Ny ainy ny maharary ny vahoaka tao ambositra i Andry Rajoelina ary nanome ny vahaolana avy hatrany. Ny problème zany amintsika vahoaka rehefa hitany hoe lasa le dahana zay zareo vao mamonjy ny kaika. Lasa vao mamonjy ny kaika? Ie. Dia inona koa? Avy teza menatra vatenelo. Andro efa manafika ny olona eto ambositra. Manatsatotsatokatsy? Eto dia mamomba faty. Dia betsaka ny maty? Alay zareo amin'izay na ny lamba zangalany zareo ko efa tsisy anaovana angambany. Ya. Zao no ataontsika ame 4x4 blindé afaka miakatra amin'ny tendrombohitra, afaka makany anaty rano, iaho anareo a. Ka zao no atao dia ametraka force d'intervention spéciale. Zao no atao ka rehefa miantso ianareo ao anatin'ny 30 minitra, ao anatin'ny adiny ray, rehefa tsy mamonjy, rehefa tsy afaka miaro anareo, tsy misy mamonjy anareo ampitano filaminana, eo no ihany dia soritsika dia hosoloana tompona andraikitra vaovao daholo iarana vototototototoa. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Taorian'ny tao ambositra ny azo anantsirabe ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo. Ny aona sy ny tafa tamin'ireo vahoaka izay tonga maro i Andry Rajoelina. Taorian'izay ny toy ny ankandrefana ny dia ny azo any Morondava. Atsangana sa tsy atsangana! Teto nanao velirano tamin'ny vahoaka ny Morondava ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina. Raha tsy manara-penitra amin'ny fitaovana tsy mety marina sa tsy marina? Dia ozy izy za hoe anaovana hopitaly manara-penitra Antulea. Vita zany sa tsy vita? Anaovana hopitaly manara-penitra atao Fianarantsoa. Vita sa tsy vita? Nanaovana hopitaly manara-penitra tany Antananarivo. Vita sa tsy vita? Dia zao tonga eto androany tena malahelo satria zao ozy izy za hoe
raha andro rajoelona no tsy tiana tsy maniny fa ny vahoaka ny morondava kosa tokony tsy ampijaliana marina sa tsy marina dia gaga talanjona satria ny hôpitaly manara-penitra zay nantombontsika dia tsy mivitainy zalahy dia ozy izy za hoe rehefa tsy vitanareo ny hôpitaly manara-penitra avy reno anaovany andro rajoelo anazy fa afaheritaona dia vita velo rano voalohany no teneniko anao sy nolazaiko anao vahoaka morondava velo rano atsarako ny tanako fa rehefa lany filohany rajoelona dia fitaitsika ny hôpitaly manara-penitra ary zao mbola asitsika scanera manara-penitra ihany koa ao amin'izany hôpitaly manara-penitra za rehefa tia dia tena tsy mba mamadika marina sa tsy marina isan'ny tetikasan'ny kandida larana fa 13 tao ambositra sy morondava ihany koa ny fanamboarana kianja manara-penitra ho an'ny tanora mitohatra ny fampelezan-kevitra tanterahan'ny kandida ho filoham-pirenena larana fa 13 amin'izao andro vitsy mialohan'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana izao tsy mijanona ihany koa ny fandraisan-dahatra ataon'ireo IRD manerana nosy ho fampandaniana ny andrajoelona toa ny tao amin'ny distrikana Tsimondrano tamin'ity andro an'ity izay niarahana tamin'ny IRD Tsimondrano sy ny antoko politika ary fikambanana maro samihafa no tanterahana tetsy Ambohimamory tonga maro ny olona resy lahatra amin'ny kandida larana fa 13 amin'izao moa zany zay ty amin'ity 7 andro farany ty dia ao anatin'ny tena maximum mihitsy manomboka ny androany telerinandro zay vita fa amin'ity herinandro ty tena anaovanay maximum na Tsimondrano efa miezaka izay ny hoavy atrany afoko tamin'ny farany kely indrindra ahazo ny fampitaovana rehetra avy any président Rajoelina ary manazava ny olona hoe inona ny tombotsoa raha ohatra ka zany filoha Rajoelina zany no mitatana amin'ny Madagasikara ka eto zay androany dia hetsika ray lehibe ty satria eto amin'ny commune Andranona ohatra faharoa amin'ny commune 9 aoriana Andoranfotsy be mpifidy indrindra aza diova ny groupe Bertin zay taritiny sénateur Bertin dia olona resy lahatra matoa ny teny joro eto dia olona resy lahatra anoana ny président Rajoelina tsapako ny fahavononany sy ny fahasahiny ary zara miteny eto dia hitako fa mahasoso mahatsara ny firenena malagasy ny joroko ho an'ny filohan Rajoelina dia izy no fiditsika mila miofo zao Madagasikara zao tsy toy ny any amin'ny firenekafa zay lazaina fa hoe isika dia manan-karena nefa mihemotra be aty amin'ny farany raha resana mitoko hoe fampandrosoana noho izany ijoro izy amin'ny mahatanora azy amin'ny mahaolon'ny firenena azy ary zay le tereniny hoe ny fitiavana ny lehibe nina dia porofony amin'ny fitiavana zany ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara reo olona be da be tonga manotsina antsika ireo zay tany amin'ny toerakafa sy ny manodidina isiera Madagasikara mihitsy ary dia hita fa resy lahatra tokoa ary mijoro ny tena vavolombela fa tsy misy andaina volo reo olondrao fa tena fitiavana ny filohan Rajoelina eto dia manamafy tanteraka fa resy lahatra reo mavahoaka malagasy reo ny fiovana ampandroso amin'ny firenena malagasy ijery amin'ny filohan Rajoelina zany no anatantsika vahoaka malagasy amin'ny fafitony volana novambra dia ifidy azy tsika lafo vaovao hafa tanteraka kosa indray dia manomboka amin'ny 3 ariary ny fanjifana akora manala fofona na déodorant eny an-tsena eny mitomba kely amin'izay ny fanjifana azy ireny amin'izao vaninandro mafana izao ilaina fitandremana nefa ny fampiasana azy ireny fizora valy anatin'ny voninandro mafana tahaka izao mitombo ny fanjifana ireo akora fampiasa amin'ny andavanandro hidiovana sy anadiovana eny an-tsena isan'izany ny karazana akora fanalana fofona na ny déodorant ireo karazana savony ranomanitra sy ny maro hafa ny déodorant ohatra izay misy jifaina manomboka amin'ny 3 ariary ireny vokatra ireny izay samy manana ny fomba fiasany amin'ny vatany tsirairay raha ny fanadihadiana natao samy manana ireo fomba fanao mahazatra amin'ny fisafidianana ireny akora ireny ireo mpanjifa ny atao rehefa mividy produit andramana kely amin'ny hoditra no ohatrana dia
manontanifa hoe inona no tokony mety amiko ohatra hoe mety salon de beauté dia inona no tokony endrika mampety ny endrika ko mivoaka tsara tokony hahafantatra ny vokatra amidiny ireo mpivarotra mandray olona raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanjifa trany tsy tokony hovidiana fotsiny kosa ireny akora ireny ankilany hoy Matianina isorohana amin'ny voka-dratsy mety aterany amin'ny vatana sy ny volo. Tokony misy testa kely zany atao anazy hoe masaka zany le hoditra dia somary testena kely izy azy dia ohatra hoe raha tsy manome toa izy na tsy manome ididy dia mety aminao izy jean zany na mafana dia afaka ihany koa solo anazy zany alamo navasarina kikana dia manalan'be atsemboana ola ihany koa zany izy azy le andro mafana dia tsy atao direkta ihany koa rehefa mampiasa an'ireny somary atao lavidavitra kely zany izy dia raha ohatra ka hoe raha tiana hoe any zany somary atao mivoakanzo ao anatiny io dia tokony maindana ny produit chimique ao anatiny ohatra hoe zay production de parabenina tsy sulfate d'amidine izany hoe maindana ny produit chimique dia azahana hoditra miempaka idiidy fitsirian'ny mony fiforonana areti-koditra izay mety hiteraka ho mamiadana ireo no anisan'ny voka-dratsy ara-pahasalamana teraka ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ireny vokatra hidiovana sy anadiovana ireny. Atolotry anao indray ny pejiny dokavarotra aorinan'izay ny atantsika mahakasika ny fampirantiana ireo tantara ara-ekônomika ny Madagasikara etsy amin'ny AFT Andavamamba eo ihany koa ny fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara Sorakajy Kardine andiany fa efatra farany rehefa avy eo ary. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila laniana koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saïda. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy.
Araka ny hitantsika teo iny si seulement izy indray no horonan-tsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia lesika ny tsy faingan'ny toe-karem-pirenena malagasy ny tsy fahafehezana ny tantara ara-toe-karena ka sakana sy tsy afaka hakana lesona amin'ny fanarenana izany vokany. Ny alana amin'ny fantrana iainana eto Madagasikara io no anisan'ny songadina amin'ny fampirantiana ireo tantara ara-ekonomika ny Madagasikara izay hita amin'ny Alliance Française andavamamba fanadina. Raha ny taratry ny toe-karena malagasy nanomboka tamin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 1972 lasa teo, isan-taona no nahitana fihenana ny ari-karena isan'olona. Ankehitriny, voasokajy firenena faha-efatra manitra maneran-tany isika. Isan'ny fototra iray lehibe mahatonga ny fantrana sy ny tsy fiangan'ny toe-karem-pirenena, ny tsy fahombiazan'ny fitantanana nisy hatr'izay teto amin'ny firenena, hoy ny avy ao amin'ny FTHM. Ary izay no zava-mahagaga satria Madagasikara dia tsy mba nalala an'izany hoe ady zany na guerre civile raha oharina amin'ny firenena afrikana maro izay mandalo tamin'izany, fa dia nianatra foana Madagasikara dia tonga ny fanontaniana hoe fitantanana ve no ratsy mahatonga an'izany fantrana izany. Dia hoy izy aho hoe tsy miamba mihitsy ny teny hoe misy anjara andraikitra be ny fitantanana amin'izao fanotrano izao, tsy miteny hoe izy irery ihany fa misy andraikitra be dia be mihitsy amin'ny fomba fitantanana firenena mahatonga antsika miamanitra isan-taona isan-taona. Lesoko amin'izay tsy fisian'ny fandrosoana ara-toe-karena izay ihany koa ny tsy fahafantarana ny tantara ara-toe-karena ny ainan'ny firenena. Antony anatanterana fampirantiana misokatra mikasika izany etsy amin'ny Alliance Française de Tananarivo etsy Andavamamba, iarana amin'ny sampana ekonomia ao amin'ny Université n'Antananarivo. Etsika izay nosokafana androany. Nanao tematika manokana momba ny gouvernance izahay. Ny fitantanana zany ny fomba fitantanana tsara. Io ve no andriny fandrosoana. Dia izay zany no ampahany vaovao tamin'ity édition faharoa izay hitantsika atomboty exposition ity. Latsaky ny $2 isan'andro no iainany 5,700 maherin'ny vahoaka malagasy. Raha ny marojefy ny fandrosoan'ny maha-olona na indicateur de développement humain, latsaky ny 4,2 izany eto amintsika ho an'ny marojefy izay manana ny vala famaritana 4 hatramin'ny 1. Sehatra maro no liana fanatsarana amin'ny fitantanan-draharam-panjakana sy ny fampandrosoana eto amintsika. Isan'izany ny aitondra, ny ady amin'ny kolokolo marina, ny famerenana ny fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Asa miavaka iray etsy 67 hectare indray nentina amin'ny anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity dia ny fandokoana borety izany izay mety azahoana 700 hatramin'ny 8,000 ariary isan'andro fanadina. Izy no anta superline. Hanta no hamantarany maro azy eto amin'ny 67 hectare. Loko, borosy, ary borety no namany isan'andro miantoka ny fidiram-bolana. 7 taona izao no nomanosany hanta tanatin'ny asa fandokoana borety. Nantoko borety aloha raha aminy aho. Efa natratra eo amin'ny tamin'ny taona 4 zany e. Tana tsy tadidika fa mety efa misy 7 taona. 700 ariary ny saran'ny fandokoana borety iray. Ity asa ity ihany koa no namelomany ny ankohonany. Tsy toy ny taloha intsony ny zavatra iainany raha ny fitantarany. Tamin'ny taloha izy mora fa zao izy sarotra, entana zao lafo be. Taloha ny entana mbola mora. Dia ihany koa ny kajikajy amin'ny loko ampiasainy hisoroana ny afaty antoka. Fa raha ohatra hoe amin'ny plastika no ampiasaina satria plastika mba metimety kokoa. Raha amin'ny kilao ve no vidiretako 10,000 ne ny ray boaty. Zao ary izy efa nisonotra 9,000 ny ray boaty. Ray kilao fotsiny zany. Dia eritrereto ray kilao fotsiny ve nampiasaina amin'ireo. Ary zany raha vita folo tsy mahavita akory ary zany. Eritrereto hoe eraky tsify mapena ny tavangy fotsiny. Lokona borety ireo roa fotsiny ireo. 2,000 zany. Mahavita mandoko borety hatramin'ny 10 na 20 isan'andro izy rehefa tena betsaka ireo mpanjifa. Izany hoe mety ahafahany mampiditra hatramin'ny 8,000 ariary arakaraky ny vanimpotoana.
taona. Maina ny andro mampandeha an-tsena anay. Izao propagande zao no tokony handeha nefa zao ary an-tsena ilay tsy mandeha. Tokony izao fanambaran'olana ny fanambarana manana izay paipaika entiny manome ny mpanjifa eo amin'ny ianta. Isan'izany ny fampisafidianana ny loko an'ireo mpanjifa. Toy ny asa rehetra tsy misy izay maharatsy ny fandokoana bireto izy. Ny fahaizana manaja izany no afaka enti mihoatra amin'ny fiaina. Tontolo ny fanatanjahantena ny tanterana androany teny amin'ny circuit SRK Immersia Tosika ny andian'ny faefatra sady farany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara sokajy kartinina taona 12 fanadina endry tafika. Araka ny fanandrasan'ny maro dia nitontosaina tamin'ity androany ity ny andian'ny faefatra sady farany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taona 12 izay nitontosaina teny amin'ny SRK Immersia Tosika. Maro ny mpandray anjara tamin'izany, nahitana kategoria misa 4, dia ny kategoria Elite Evo, ny kategoria Senior, ny kategoria Espoir ary ny kategoria Minime. Raha ny vokatra dia Itomino teo amin'ny laharana voalohany tamin'ity manche farany ity. Izy ihany koa no tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ity taona 12 ity. Teo amin'ny laharana faharoa no nahitana ny Nathan ary Medza no nanakatona ny podium. Rina kosa no teo amin'ny laharana fahaefatra ary Entso no nitana ny laharana fahadimy. Teo amin'ny laharana fahaenina no nisy ny Laval, Yanna no teo amin'ny laharana fahafito ary Jean Carbonel no teo amin'ny laharana fahavalo. Tamin'ity course ity combat be fa tamin'ny manche 1 ohatran'ny desu nivery le voalohany. Dia tamin'ny finale niezaka niady dia tafiakatra any fa faly fa vita championnat. Saotran'ny mpikarakara sy mécanicien. Dia faly indray izy hita. Dia meka hita izay amin'ny heritaona. Hoarahinao ny alarobia fa 30 volana oktobra izao anatin'ny fandaharana Mekamag ny andindininy mikasika ny course ny tanterahana androany teny amin'ny circuit SRK Immersia Tosika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitanterahana androany ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Brésil izay ifandonan'ny extrême droite Jair Bolsonaro sy ny mpifanandrina amin'ny Fernando Haddad avy ao amin'ny PT. Ry zareo havanana hatreto no favori fanadina. Kion-dalana farany any Brésil nitanterahana tamin'ity androany ity 18 oktobra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa any an-toerana. Tamin'ny 12 ora GMT no nisokatra ny bureau fifidianana tany an-toerana. Mbola ilay candidat avy amin'ny extrême droite Jair Bolsonaro no favori eo anoloanany mpifaninana amin'ny Fernando Haddad. Na dia nienina ary zany elanelana raha mihoatra tamin'ny fiodinana voalohany. Raha ny tombatombana farany voaka ny sabotsy lasa teo mitarika amin'ny salanisa 450 na 550 isanjato ny PSL misy ny Jair Bolsonaro. Raha toka 570 na 450 isanjato ny an'ny Fernando Haddad avy ao amin'ny PT izay antoko misy ny filoha teo aloha Lula. Araka izany raha ny tombatomban'ny ireo mpandinika ara-politika any an-toerana dia mbola manana heritsika ny andresy hatreto Jair Bolsonaro. Alohan'ny sarana dia aza tonona aorianan'ny fandaharana Journal de l'économie no anarahanao ny fandaharana manokana mahakasika sy hanazavana ny IEM. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Sofa tsara atao tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra.
Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitr. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.